efa miomana fatratra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana solom-bavambahoaka sy ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana izay filohan'ny repoblika amin'ny 20 volana septambra ihany koa ny avy ao anivon'ny senita androany ohatra dia namory ny solotenan'ny antoko politika rehetra eto Madagasikara ny avy ao anivon'izay ratsa mangaika senita izay ny arahany tamin'ny ministera ny ady tany. Mitoy ny fandraisana ny atota taratasy filatsako fidiana solom-bavambahoaka ary raha ny 4 Mey izao ny voafaritra hifarana amin'ny fepitaona fandraisana ny atota taratasy dia nangatahan'ny senity ny anemorana izany eo amin'ny 10 hatramin'ny 12 andro. Raha ny fanazavana dia noho ny fahatarana tamin'ny fanombohan'ny fandraisana ny atota taratasy ny kandida sy ny fahasarotana izay hitan'ny kandida ny fanaovana ny atota taratasy samihafa no ny fisian'ny grevy izay ataon'ny mpirakitra rainy fitsarana no antony angatahana ny fanemorana ny fotoana andraisana ny atota taratasy filatsako fidiana ho solom-bavambahoaka. Ny senity izay niantso ireo atoko politika 520 mijoro ara-dalàna androany teto amin'ny espace dera Tsiadana. Efa ndrony moa zany zao ny voalohany dia ray volana lasa zay ny antsona ny parti politika zany tao amin'ny Carleton nanazavana ihany koa ny raha rehetra ny zotra-pifidianana raha rehetra atao momba ny resaka présidentielle natao tamin'iny zao ndray zany izahay senita mampahalala ry zareo inona daholo ny antota taratasy ilaina rehefa hirotsaka ho pilatsaka ho fidiana député zany ary eo ihany koa zany ny zavatra tsara ho fantatra momba an'izay ny hoe ny zosy ny adidin'ireo candidat rehefa hirotsaka ho fidiana izy na eo amin'ny fanaovana ny fampelezan-kevitra zany no ampahalalantsika ny zareo ary dia ampahalalana ny zareo koa androany zany ny resaka contentieux hoe rehefa tsy afapory zareo dia inona ny tokony ho ataony inona ny recours azony atao dia zay no zavatra atao hoe pisopitsondrehetra ampahalalana n'ireo parti politique mba tsy hoe eny an-dalambe no hitakina n'izay zavatra tsy mety zay fa dia misy ny lalàna dia mandalàna mife zay tsy fahafampozena misy zay tsy fahafampony candidat izay ka izay rehetra zay zany dia andraisana koa ny ataoko hoe ny question ry zareo ny fanontaniany zareo ny ayandry zareo dia ho raisiny senita ihany koa. Ny bulletin nahaterahana ny fanamariana amin'ny mahateratany malagasy casier judiciaire ary fanamariana amin'ny fandoavana ny vola 4 ariary ilaina amin'ny fanontana bulletin no anisany atota taratasy ilaina amin'ny firotsahana ho solom-bavambahoaka. Momba ny lisam-pifidianana dia nambaran'ny senita fa 3,993 tapitrisa amin'ny voasoratra ao amin'ny lisam-pifidianana hatramin'ny 7 aprily lasa teo ary ny 9 Jolay avy izao no mikantona ny lisam-pifidianana.